Ny fiaraha-miasa amin'ny Ambatovi zany a dia nanome tombo lehibe ho anay ho an'ny antsoina hoe matière d'œuvre ho an'le mpianatra première année. Taloha zay mividy hazo lafo be dia mbola potipotehana satria tsy maintsy manao exercice le ankizy, dia raha simba le exercice dia tsy azo amidy. Fa raha ohatra indray le palety efa hazo atao hoe tsy hoe tsisy maso-karena le izy fa omena valeur koa, izay no mahavita exercice maro be kokoa zany ny mpiofana miohatra amin'ny taloha. Dia nahavitana meuble ihany koa zany nanampiana andreo sekoly amin'ny vidiny mirary meuble. Zay anisan'ny tombontsoa azonay zany amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Ambatovi. Faharoa, rehefa nanomboka niara niasa aminy zay dia nahazo formation mikasika ny sécurité au travail, dia mikasika ny fanaovana comptabilité, dia mikasika ny qualité amin'ny zavatra izay atao, dia mikasika ny fitantanana indrindraindrindra fampiofanana izay olona ao amin'ny administration zany mikasika fitantanana dia azonay tamin'ny Ambatovi daholo. Inona moa zany le zavatra ataonareo ato? Ny zavatra ataonay ato dia mampiofana ireo tanora atao hoe sahirana tsy nanao fianarana any amin'ny fiaina amin'ny toeran-kafa, ka ny tanjona nay zany dia hanome asa ireo tanora tsy manana asa amin'ny rafitra hazo, amin'ny électricité, dia amin'ny affûtage na maintenance na machine industrielle. Tsy mikarama ny mpianatra fa azo lazaina hoe mora zany ny fampiofanana, dia vokatry ny asa vitan zareo no ahafahanay manodina ny toerana fanofanana. Zany hoe miasa amin'ny première année dia efa mahavita zavatra azo amidy izy, dia iny ihany koa no mihodina anakaramana ireo mpampiofana. Ohatran'izay keo ihany koa ny deuxième année moa efa mandray commande ny olona avy any ivelany izy, zay ny ahafahanay mivelona sy mampihodina ny centre. Dia sy ireo mpianatra isan-taona? Ny mpianatra raisinay isan-taona zany eo amin'ny 20 amin'ny menuiserie bois, 90 amin'ny menuiserie ny électricité, fa any amin'ny affûtage maintenance dia 3 ihany no raisinay isan-taona. Antony ao misy fitaovana tena mampidi-doza raha ohatra maro le olona miara-miasa ao, dia 3 ihany no azo raisina ao. Ny critère olona nahavita classe de 3e ny raisina dia afaka mandray ihany zay raha hita hoe tovolahy tena sahirana izy nefa vonona ny anao rafitra hazo any amin'ny rafitra hazo, fa mahay calcul, zany hoe manova ny metatra o millimetatra na mifamadika amin'izay satria millimetra no miasa dia amin'ny rafitra hazo, calcul tsotra kely zany. Fiofanana tsy maimai-poana fa 10 000 ariary par mois no angatahana amin'ny mpianatra, fa zareo indray omenay antsoina hoe système de points par trimestre. Ny point ny premier trimestre 1500 points, dia ny point anankiray 200 ariary. Dia ny anay moa araky ny teneniko tary aloha hoe système na entreprise zany no hitondranay mpianatra. Raha tara izy any amin'ny entreprise dia miala amin'ny point, dia iny mampihena azy, dia iny point mivadika vola 200 ariary par point iny amin'ny faran'ny taona ohatran'izao no atambatra, dia vidianana fitaovana ho azy. Ao anatin'ny taona ray ny vola alaina aminy zany dia eo amin'ny 600 000 francs eo. Zay ny mpianatra anankiray, fa mahazo fitaovana main izy izay ilain'ny mpandrafitra, na ilain'ny électricien, na ilain'ny zareo amin'ny affûteur, dia azo izay ao anatin'ny 2 taona hipetrahany ato, satria le vola le point azony mivadika ao vola daholo.
ny fampiharana information mena tany Ambatovy zany da ataonay taloha tsisy formation mikasika ny sécurité eo amin'ny asa dia iny ihany koa zany metinay hoentinany amin'ny mpianatra tamin'ny 2013 tao anatin'ny taona 9 accident nisy taminay fa nanomboka tamin'ny 2016 dia tsisy accident so zany nisy eo tato aminay satria mampiatra n'izay sécurité azonay zay zahay ohatran'izany koa na fampiarana ny lalàna eo amin'ny asa mikasika ny mpiasa mikasika ny ampianarana mpianatra ihany koa satria andeha hiasa ireo ny lalàna momba ny asa code de travail reny izay nampianarana anay mpitantana tany dia ampitanay amin'ireo mpianatra ihany reo koa rehefa atao mitoerana fanofanana. Masipika zany izy ireo. Ny toeram-piofanana ity zany dia toerana eken'ny fanjakana dia diplôme no avoakanay CAP mampanaofina ny mpianatra. Misy moa afaka manao ny BEP dia mizao amin'izay ihany koa zareo fa zareo no tonga manadina aty avy any amin'ny direction régionale de l'enseignement technique et formation professionnelle no manadina aty rehefa mifarana ny taona fa tsy hoe izahay no manadina ny mpianatra. Misy matiera hafa zany nampidirana tao anatin'ny 2 taona zay dia ny hoe culture entrepreneuriale dia resaka habilitation amina sécurité du travail anisan'ny matiera vaovao nampidirana zany. Ankoatran'izay misy ny anglais dia misy ny malagasy dia misy ny français. Ny anglais nampidirana satria ny notice ho azy zareo amin'ny électricité dia miteny anglais daholo amin'izao matiera ilaina. Dia nampidirana français ho an'ny izy riboa araky ny teniko hoe ny clientanay maromaro vazaha dia mila mba mahay miteny frantsay zany zareo amin'izay. Dia ny malagasy moa zany ny aty amin'ny sisitany indraindray tsy mahafehy loatra le teny malagasy fandray amin'ny olona ny ambony da inay miasa any dia ampidirina ihany koa le malagasy fa tsy malagasy avolenta be anareny le ataoko tafiditra ao anatin'le cours malagasy nay antsoina hoe civisme. Raha mahavita ny tanjona anay manko dia hoe anome asan'le tanora. Raha mahavita fianarana le tanora ato dia afaka mivondrona zareo manao association antsoina hoe groupe organisé des artisans GOA eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 120 fa fiombona zareo ekipa io dia efa misy fond nanomboka tamin'ny année 2005 namen'ny ambassade de France ny centre dia mividy tany zahay dia mividy manome fitaovana machine ilaina dia manangana atelier ho azy dia mamerina vidin'io atelier io izy ao anatin'ny 2 taona ka hatramin'ny 5 taona dia izay mahavita dia lasa matanjaka izy. Misy raisiny entreprise ny any Antananarivo zao maromaro ny entreprise maka mpianatra sortagnana ato hiasa any mpiasa miboney any Antananarivo marobe ny ancien élève ny centre aveto. Isan'ny miasa dia misy manomana ny asany fa misy koa manana atelier individuel koa efa miasa any amin'ny quartier any. Nanomboka tamin'ny 1963 ny centre no sokatra fa tamin'ny 1976 zay vao nisy ny fampianarana asa tanana ho an'ny zareo. Ataoko hoe le sahirana eto dia olona monoparental na orphelin fa raha ohatra hoe olona mbola raha izy dia tsy dia ao anatin'ny critère. Questionnaire sélectionné na voalohany ihany koa dia hoe miposen'ny ray aman-dreny fa izy nandetisa ny tena ny teanao anazy satria raha ohatra hoe olona no miposy anazy dia tsy tafavoaka mihitsy ny ato. Tena expérience zay hoe andao mianara ary fa tsy
tsy am'izay anao mety mba miasa fa tsy tafavoaka le asa raha ohatra raha tsy ny tena no tian'le asa de tsy tafavoaka le izy. Ny fitaovana hita eto a Madagasikara am'izao a de fitaovana avy any Chine indrindra le motera ho an'ny machine, de ohatran'ny esana ray volana, 2 volana, 3 volana de simba. Dia le rebobinage zany a marobe ny angatahan'ny olona, de anisan'ny spécialité ampidirina mpianatra zany manao rebobinage na motera na machine izay no de misy le ankizy mivoaka zany mety tsy tonga de mahita asa izy fa reny asa madinidinika reny ny ataony de afaka mivelona am'izay izy.